Miarahaba tompoko lafinaritra tompoko vavy dia mbola ankafalinina indray ary no hitsidiana ny tokantranonao amin'ity hariva ity hanorananao ny metoetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka. Ao anatin'izay 3 andro manaraka izay amin'ny ankapobeny dia hijanona somary mafampana hatrany aloha amin'ny ankapobeny faritra maro manerana ny nosy ankoatran'ny aty atsimon'ny nosy vokatry ny fandalovan'ny ity rindrin-drahona ity ho an'ny rapitso dia somary isy fidinana misongadina izay maripana izay indrindra mofa ny maripana ambony aorian'izay kosa dia miverina miamafana tsikelikely any ho any amin'ny alarobia any vao mangatsitsika aty amin'ny ampovoantany sy ny morotsiraka atsinanan'ny nosy aty. Hojerentsika amin'ny antsipriany avy hatrany izay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso maraina zany dia misy ny zavotany na andehanjavo na ny vao maraina aty amin'ny ampovoantany manontolo iny aty amin'ny atsimon'ny nosy kosa dia misy orana tandrivon-drahona miserana araky ny tenentsika teo hoentin'izay rindrin-drahona izay amin'iny ata'ny faritra aty mandrefana sy androsy anosy iny somary mandraondrahona kosa aty amin'ny morotsiraky ny faritra melaka dia ny ankoatr'izay dia ny masoandro mibalika no ibantoerana. Ny tolakandro kosa indray ary dia mbola mitoetra hatrany izay orana tandrivon-drahona kely izay aty amin'ny faritra vadivavy fitovinany atsimo atsinana ka hatraty amin'ny taolaniaro iny fa ny ankoatran'izay dia homaina kosa ny andro. Raha ny vinavina makasika ny maripana kosa indray dia manodidina ny 4 ka 7 eo ny aty amin'ny faritra afovoantany ny maraina no somary mangatsitsika satria dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 20 degré celsius izay maripana ambany izay. Ny morotsiraka atsinanana kosa indray dia 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny ambony indrindra raha toka 20 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka alefan'ny nosy aty atsimo zany no somary mangatsitsika. Ny mafana indrindra kosa dia ny faritra Menabe, Melaky, Betsiboka, Boeny ary Sofia 30 degré celsius. Toy ny toetry ny andro ihany raha ho an'ny alatsinainy kosa indray dia somary mivadika aty atsinanana atsimo atsinanana nosy ny orana tandrivon-drahona mbola amin'iny tapany atsimo farany atsimo faritra atsinanana vadivavy fitovinany atsimo atsinanana no ahitana izay mandraondrahona kosa aty amin'ny antalasy ny faritra Analanjorofo aty ny ankoatr'izay dia ny masoandro mibalika no ibantoerana. Ho an'ny maripana raha ny alatsinainy dia 20 ka hatramin'ny 20 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoantany ahitana fidinany kely 20 ka hatramin'ny 17 hatrany ny morotsiraka atsinanan'ny nosy aty amin'ny manodididina ny afovoany asanana zany no ahitana fidinany ny aty andrefana kosa dia 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius 17 ny ambony indrindra any Mahajanga. Amarany toetry ny andro ary ho an'ny talata kosa indray dia saika ahitana orana tandrivon-drahona hatrany aloha ny faritra atsimo atsinanana sy ny faritra vadivavy ary fitovinany iny misy andrahona kosa ary mety ahitana orana malefaka indraindray ny Analanjorofo sy atsinanana manodidina ny antala iny ny ankoatran'izay dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana ho an'ny talata ary dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 degré celsius ny ambony indrindra. Ny aty morotsiraka atsinanana kosa dia 12 ka hatramin'ny 14 degré celsius 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra dia ny faritra Menabe sy Boeny 30 degré celsius. Makasitraka anao nanaraka an'izay hatramin'ny farany manasanao hatrany nanaraka ny metotetry ny andro ary eto amin'ny televiziona malagasy manaraka indray veloma tompoko.